Manolona ny fihetsiketsehan'ny mpianatra izay tena hita fa mahery vaika amin'izao fotoana izao ary maro moa ireo izay naratra sy maty noho izay fihetsiketsehana izay dia mazava ny havatry ny mpianatra ny Universitén'i Diego fa tsy hilevitra izy ireo ary tsy maintsy hitady an'izay justice ho an'ny naman'izy ireo izay maty ninina ny tifirana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny rotaka izay misy amin'izao fotoana izao no tena hiompanantsika. Araka ireny efa hitantsika ireny moa dia mafana ny toedrara amin'izao ankehitriny izao. Ary tsy ao Antananarivo renivohitra irery zany no nahitana izay toedrara mafana izay fa hita manerana ny nosy. Indrindra fa ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo mpianatra ny université amin'izao fotoana izao dia tena hita fa tena mafana ary mahery vaika izany noho ny alahelon'izy ireo amin'ny fahalasan'ny naman'izy ireo izay maty nisy nitifitra tamin'ny andro ny 20 septambra iny tao anatiny izay fidinana an-dalambe mba haneho hevitra amin'izay fitakina maro isan-karazany izay. Nefa fitakina tsotra ny nataon'ny mpianatra dia tifitra vararaka ny valin'izay ka vokany dia maty ilay mpianatra anankiray izay tao amin'ny universitény Antsiranana tao. Ao anatin'izay dia nanararaotra nanao fitakina rehetra amin'izay ireo mpianatra ireo satria efa ela izy ireo no nangina ary niaritra ny maharary azy ireo. Raitsika ohatra zao ny mpianatra any amin'ny universitény Fianarantsoa ao anatin'ny fanoherana sy ny fitakina nanao fanambarana mahery vaika ireo fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny universitény Fianarantsoa. Nampaneny lakolosy ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny universitény Fianarantsoa manoloana ny zavamisy izay mampahoro ny vahoaka sy ny madinika ary ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Manameloka sy mitaky ny fanovana haingana sy hentsitra izy ireo manoloana an'izany rehetra izany. Mialohan'izy ireo tanteraka ny fandatsahanaina sy ny herisetra izay miharitra amin'ny olom-pirenena indrindra fa ireo mpianatra izay sahy mitaky ny zony. Tsy akena ny fisamborana, fandrahonana ary ny herim-pamoretana amin'ireo mitaky ny zo fototra toy ny rano sy ny jiro. Mitaky ny handoavana ara-potoana ny vatsim-pianarana izay zo fototra ho an'ny mpianatra tsirairay ihany koa izy ireo. Mialohan'izy ireo ny fandravana fananana na an'olon-tsotra na an'ny fanjakana. Tsy akena ny fanamaivana sy fanapariahana tsy ara-drariny ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Milohana ihany koa ny fanapahan-kevitra momba ny quota izay navoaka ny Maine mikasika ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ENS. Mitaky fanovana rafitra sy fanovanana politika ara-drariny ho an'ny vahoaka sy ny tanora izy ireo amin'izao fotoana izao. Mazava angambany izay hafatra izay avy amin'ny mpianatra ny universitény Fianarantsoa izay raha nanao fanambarana ampahabe maso sy ny fitakina izay tian'izy ireo atao izay. Any Mahajanga indray mpianatra ny université hatrany dia manome 20 ho an'ny mpitondra hamahana ny olana izay marary azy ireo. Aloavy ny vatsim-pianarana izay 3 volana. Alamino ny jiro sy rano sy ny maro samihafa ho izy ireo tao anatin'ny sora-baventy izay noentin'izy ireo ary niaraka amin'ny dorokodiarana tao anatin'izay savorovoro izay nataon'izy ireo izay. Ka dia miandry an'izay fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana izay izy ireo amin'izao fotoana izao fa raha tsy zany dia ho raikitra indray zany ny rotaka izay ho ataon'izy ireo. Any Antsiranana mafana ny toedrara amin'izao fotoana izao satria midina an-dalambe ireo mpianatra ny universitény Antsiranana ambaran'izy ireo fa tsy mety ary tsy ekena ny famonoana ny mpianatra. Raha tsy ivona dia maty voatifitra tamin'ny 20 septambra iny ny naman'izy ireo iray ka noentin'izy ireo namakivaky ny tanàna moa ny razana avy eo napetraka izy ireo tamin'ny lapan'ny tanàna izany razana izany taorian'izay dia be izay nataon'izy ireo mamakivaky ny tanàna izay. Ka noho izany dia tsy hanaiky izy ireo ary tsy handefitra hatramin'ny farany manoloana an'izay famonoana any naman'izy ireo izay ary mitaky ny justice ho an'ny naman'izy ireo moa izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy amelan'izy ireo moramora izay navandoza tamin'izany araky ny volazan'izy ireo hatrany. Nandrika ny raha tao an-drenivohitra tao, olona 4 no namoy ny ainy, marobe ny naratra tamin'iny korontana iny. Korontana mahery vaika izay no niseho tao an-drenivohitra tao nandritra ny 2 andro ny sesy zay. Ny alakamisy sy ny zoma lasa teo moa izany rehetra izany. Araky ny tatitra izay farany voaray hatramin'ny andro voalohany dia olona 4 no namoy ny ainy ary 420 no maratra ka tonga teny amin'ny hôpitaly Gérard Ampeflo. Fantatra fa ankamaroan'ireo maty dia
efa tsy nisy antsony vao tonga teny amin'ny hôpitaly. Anisan'ny niteraka fahavoazana goavana ny firehetana tany amin'ny fivarotana lehibe iray tany Ankazomanga tany, izay nahafatesan'olona iray izay nidoran'ny afo. Nisy ihany koa ireo voatifitra araky ny fanambaran'ny fianakaviana izay teny amin'ny tranompaty. Mampalahelo ity trangan-javatra izay misy amin'izao ankehitriny izao satria tsy zaka intsony raha nahita ny ranomaso izay niroraka avy amin'ireo fianakaviana manamanjo, naneho ny alahelon'izy ireo amin'izay fahalasana ny havan'izy ireo izay tsy maty niretina akory na sanatria fa maty noho ny hetraketraky ny sasany ao anatin'izay fitifirana amin'ny bala réel izay nataony mpitandro ny filaminana azy ireo izay ka dia tena malahelo izy ireo ary mitomany ary manameloka tanteraka izay fihetsiketsehana izay izy ireo etsy andaniny dia manome tsiny ihany koa izy ireo ny mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao satria raha toa ka ny fampiresahana milamina no tadiavin'ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony niditra tamin'izay fitifirana amina bala réel izay. Tena famonona izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'izao amin'ilay manao hoe iza marina no nanome baiko anireo mpitandro filaminana izay hitifitra amin'ny bala réel ireo rehetra izay manao fihetsiketsehana izay ka nahatonga anireny loza izay nitranga ireny satria nahafatesan'olona maro izay fihetsiketsehana izay nefa ny raha tokony ho izy raha te hanaparitaka ireo mpanao fitokonana fotsiny izy ireo dia tokony ilay baomandra-dranomaso ihany no naparitaka izy ireo fa tsy sanatria akory nitifitra amin'izay bala réel ka nahafatesan'olona izay. Tena mampalahelo ny toetsaina tahaka an'izany ny mpiray tanindrazana ihany no mifamono tsy dahalo akory na olon-dratsy ireo rehetra izay nanao fihetsiketsehana ireo fa olona izay mitaky ny zony ampahamarinana nefa dia tifitra vararaka no setrin'izay ka izao nahafatesan'olona izao. Ninona ny fanazavana dia meloka ihany ireo izany hatreto ireo mpitandro ny filaminana izay nanao an'izay hetsika izay satria namono ny mpiray tanindrazana izay manao fihetsiketsehana mitaky ny rariny sy ny hitsiny ary zon'izy ireo izany fitakina izany. Raha toa ka tany-tandalana sy tany demokraty Madagasikara dia tokony navelana lalaka ireo rehetra izay nanao fangatahana ampilaminana izay ka tsy tonga tamin'izao fandrodanana sy fifandonana mahery vaika izao ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ary mety azony sorohana izao rehetra izao raha toa ka nihainy ny vahoaka hatramin'izay ny mpitondra fanjakana fa noho n'izay tsy fienoana izay no nahatonga izao fifandonana izao ka naharatrana zavatra maro sy nahafatesan'olona maro izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka ady amin'ny rarisoa.